Taranja basketball ho an'ny lalaovin'olona telo kosa indray izy ity ho tanterahana etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny 20 sy 20 jolay ho avy izao ny fifanintsanana ho an'ny zona antsinanana Afrika izany amin'ity taranja basketball lalaovin'olona telo ity. Nampahafantarin'ny mpitantana ny Federasiona Malagasy ny taranja basket ny talata atoandro teo ny fandraisantsika voalohany ny fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ny basket FIBA 3-3 hatramin'izay taona 2024 nanomboantsika ny lalao ity taranja ity izay. Fantatrary fa ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina no ampiatrahany fifanitsanan'ny zona est amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny basket lalaovin'olona telo. I Benin kosa no andray ny fifanitsanana ho an'ny zona ouest ny 19 sy 17 aogositra ho azy izao. Ny ekipa 12 lehilahy miampy ekipa 10 vehivavy tsara toerana indrindra amin'ireo fifanitsanana roa ireo moa no hiatrika ny andian'ny faharoa ny dingan'ny famaranana ny Togo. Takizao ny fizaravombondrona amin'ity fifanitsanana ity. Eto Madagasikara aloha ho an'ny skajy lehilahy dia iray vondrona Egypte, Gabon, Madagasikara, Zimbabwe, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, Soudan du Sud, Seychelles ary RD Congo. Ho an'ny vehivavy indray dia iray vondrana Zimbabwe, Tunisie, Ouganda, Egypte, Gabon, Madagasikara ary RD Congo. Ho an'ny fifanitsanana ho an'ny zona ouest atao an'ny Benin, ho an'ny skajy lehilahy dia iray vondrana i Mauritanie, Niger, Nigeria, Togo, Benin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Mali ary Burkina Faso. Ho an'ny skajy vehivavy indray dia iray vondrana ny Benin, Mali, Niger, Nigeria, Togo, Benin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana ary Guinée. Hatreto aloha dia mijanona ho fisoratana anarana amin'ny fandraisana anjara ihany namoahana ireo fizarambondrona ireo. Ny fahavononan'ny firenena tsirairay avy anefa no hamaritra ny fahatongavana na tsy amin'ny andron'ny fifaninanana. Mety mbola ova arak'izany ny isan'ny mpandray anjara amin'ity fifanitsanana ity. Ho an'ny Malagasy manokana dia efa herinandro mahery izao nanomboka ny fampivondronana ny ekipa pirenena asokajy lahy sy vavy. Ny direction technique nationale amin'ny alalan'ny mpanazatra deda moa no misahana ny fanomanana ny ekipa malagasy. Mbola eninda sy embavy no manaraka ny fampivondronana amin'izao fotoana izao. Amin'ny herinandro ambony iny kosa vao fantatra ireo mpilalao efatra farany hiaro ny voninahim-pirenena amin'ity fifanitsanan'ny zona est amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika basket 3-3 ity. Tsy ahivina fahalarana fahatelo no nisan'ny lehilahy malagasy nandritra ny ndehan'ny voalohany natao tany Togo ny taona 17 Ankoatrizay dia Eli Randremapionina no meilleur 3-pointeur no sady tafiditra tao anatin'ny mpilalao telo voalohany mendrika indrindra tamin'io andihan'ny voalohany io. Ny andihan'ny Togo sy anao tsaratsara noho ny tamin'ny taondasa moa no tanjona ho an'ny ekipa malagasy amin'ity taona ity. Marihana fa tafiditra ao anatin'ny fifanitsanana andehanana any amin'ny lalao olimpika ihany koa ity dingan'ny famaranana atao any Togo ity. Fatara ireo mpilalao malagasy voantso anaty ekipa pirenena. Ho an'ny sokajy lehilahy ahitana ny Eli Fabrice Ricky, mpilalao avao amin'ny gendarmerie pirenena basketball. Kakais Walter kosa avao amin'ny Kosfa ary Arnold avao amin'ny Tobisi. Ho an'ny vehivavy indray dia Ifanja Jos Sarbidy avy amin'ny ekipa ny SBBC Boeny, Judith avy amin'ny Fandrefiala, Manosy Muriel avy amin'ny Mbituol Analamanga.